Istina. Sarah. Que ça y est, Food lovers. Que androandray tsika araky ny mahazatra ao mission d'andamana dia andeha hanandrana restaurant anankiray aty Fianaratsoa ao amin'ny Baby Food. Dia alohan'izay tsy anay tsy saotra any naty Mada Tourguide zay tony anay mandehandeha aty mandritra ny séjournaire manontolo dia makasitraka manasa anareo tsika amin'ny page-ny ao amin'ny Facebook eo rehefa tsisy mitondro nareo aty fa misy anazy afaka manao mampanao tourisme kely anareo na rehefa ohatra misy location kely andeha hifety an'izany faritra sotra zany dia ndao atsika hanandrana ny Baby Food. Ndao ary. Jansika dia tonga aty amin'ny Baby Food aty Tarandolo. Dia atondray ny dégustation antsika amin'ity andro ity. Repère kely eo ampitany total misy anazy. Dia andao ary tsika. Andao ary. Atao amin'ny Baby Food zany tsika ohatr'izao ny karazana plat misy atao amin'zareo misy tilapia frite, misy langue, misy akorony, misy ganaritra, dia misy hamburger sy sandwich sy panini koa zareo. Dia ankoatran'izay malalaka be mihitsy ato zany arak'izao hitanareo zao. Atao amin'ny Baby Food zany ankoatra ny anatiny dia misy koa aty ivelany misy terrasse dia ohatran'izao ilay izy. Dia asehoako anareo hoe ohatran'ny ahoana ny prix an'zareo. Io aloha zany ny heure d'ouverture-ny amin'ny fito maraina ka hatramin'ny 6 alina 7/7 hono izy ankoatra ny 1er sy 2 janvier. Dia ohatran'izao ny sakafo ato manao zareo petit déjeuner misy ronono café inona koa crêpe chocolat chaud misy vary amin'anana hena baolina kitoza saucisse ny 900. Manao koa zareo salady misy spaghetti karazana spaghetti rehetra bolognaise milanaise carbonara manao misao izy dia soupe misy soupe silamangany. Variation de prix an'zareo zany entre 3000 ariary jusqu'à 15000 ariary eo zany eo en moyenne eo amin'ny 7000 ariary eo zany ny prix na 5000 ariary. Dia manao koa zareo steak dia misy porc zany ohatry ny côte de porc na porc caramélisé dia manana poulet izy poisson manao glace izy glace zao dia misy milkshake jus reny hitanareo reny ny prix izay rehefa makatinareo dia mba tsy sahirana be intsony. Dia manana pizza koa zareo dia manana grillade dia farany dessert. Dia ny crêpe-nzareo misy mamy dia misy masira dia sandwich. Zay ny carte dia hisafidy zany izay hoe inona arany ilay andramana. Andao andramana nandrana yaourt andraitsika atao amin'ny Baby Food dia jerentsika ny textureny maha yaourt azy dia tena fermenté tsara aloha dia Tiffany zany no andramana azy ao ary tsara be ilay izy. Mamy be sa tsy mamy be sa ohatrany ahoana? Mamy kely.
Mandrama bajerenay? Mangatsika sa mafana tao no? Mafana. Mafana? Da mampapamizay fermenté tsara aloha le izy a somary misy ranony kely angambany le izy amin'ny fermentation mafana le yaourt tsy glacé ohatrany somary nitera-drano le izy tany amin'ny fermentation dia mafana le yaourt dia somary marikivy lasa be ferment loatra angambany ty yaourt ty dia izay mahatonga anazy marikivy fa tsara le izy onctueux aloha le izy dia marikivykivy fa misy siramamy. Andramany atao amin'ny baby food no misy antsika aty Fianarantsoa dia anao ndao andrama anatiny indray zany tsika anisan'ny ina moa zany tsara andalovana zany dia reto avy ny plat nalainay sady présentéko anareo ny plat teneniko ny prix-ny amin'izay nareo tsy very tia anankiray ty ny antsoina hoe biryani au poulet dia ny prix-ny 15 000 ariary. Dia eto akaiky eto ny dessert nalainay crêpe au chocolat dia ty 4 500 ariary. Dia manaraka atsika manana gratin sady latsaka ihany izy fa zafady gratin fruits de mer dia ty gratin ty 10 000 ariary. Dia farafatsy kely indrindra steak façon aloha fa mofona gratin izy steak haché zany hoe viande haché nanaovana ilay steak haché dia misy accompagnement afaka misafidinareo dia nenay zao nataonay pâte sèche afaka atao ohatrany hoe légumes sauté na ohatrany dia ty 11 000 ariary. Dia zay dia zay Stivany zany misafidy izay andramanay zao dia dina manandrana ny ambiny. Inona ny tiandre andramana amin'ireo Stivany? Paty ty zany ny andramanay viande haché miaraka amin'ny drasa aloha isaka ty mariana moa zany fa rehefa restaurant gasy dia misy ohatran'izao foana mahafinaritra be misy saosy misy sakay misy poivre dia misy sira dia ty zany namanjina farak'izay mahafinaritra anazy indrindra cure-dent dia seratsinoa zay dia alors tomboka amin'izay hatrany ty Tiffany les pâtes ndry ohatran'izao le steak haché tonga dia zaraiko roa izy malefaka be aloha dia coupony dia ohatran'izao ny cuisson ohatran'izao hitanareo dia angalana portion kely aloha tiany ny zoky ohatran'izao ny portion malefaka be izy sira ny atony tsara misy assaisonnement be da be ao anatiny dia ndraso aloha asehoako anareo aso le reto ny épice mba aseho ohatran'izao misy karazana épice zany sa ohatra marquena mahintsirina fécule amin'ny farany fa homogène tsara le steak ohatran'izao dia hoantsika miaraka amin'ny pâte sèche le pâte sèche tena pâte sèche arabaky teny mihitsy ny tarehany dia nasiny persillade ohatran'izao misy fofona beurre le pâte zareo pâte fait maison par contre conseil kely somary sec loatra izy afaka ampiana moa zany
Ampiana zavatra beurre ohatra ny ampiana kely fa somary maimaina zany izy. Zay ty a, ndray anandrana paty. Avia. Fa tsara be ny goany, tsara le izy. Za moa zany tia le misy maimay kely reny foana. Efa hainareo tsenjery angamba. Voilà. Manaraka inandray ty ndray andramatsiko ty sa ty gratin. De les décorations aloha hoanitsika ihany fa hitako hoe ilaina. Tiany vanille les pâtes. Pâtes sec. Pâtes sèches arabaky teny moa zany. Ankoatran'izay a ty indray ny andramantsika. Ty a namay be mihitsy ty tonga teo a fa zay mbola be kenikely. Gratin aux fruits de mer. De misy mofo anankiroa miaraka aminazy a. Ty ny anankiray a. Misy salade à côté a. Donc zao ny tekoany. Ty ngambany a hoaniko amin'ny sotro. Zao a. De asina citron kely, misy fofona fruits de mer be maheno fofona ohatran'ny crabe, crevette, poisson mifangaro. Mahafinaritra be a. De tsara be ny texturen'le izy gratiné tsara eo ambony. Tsy be sira le izy, tsara be. Zaho aloha asoroko le ina moa voanina citron ty. Oui. De zavatra tiako andramana farany a, asina citron le izy. Amin'izay a équilibré tsara le goût a. Io zao a misy ohatran'ny pieuvre. Pourri. Zay a. Ho anareo tsy mahazaka fruits de mer zany de tsara foana asina. Za tsy hoe tsy mahazaka fa tiako le goût somary misy acide. Tena tsara be. Tsara be mihitsy. De eny be izy hoe ronono velona be nanaovan'ny zareo anazy satria na mihinana le izy ianao dia misy efitra eo ambony. Dia zay nanjarako fanidina indray zao. Atao amin'ny baby food atrantsika aloha zany zao a manao dégustation. Dia efa nandraman'ny sara teo daholo leto plat reto. Dia ozy izy sara hoe tsara be le gratin dia ho andramako kely. Hoe ahoana fandehany. Zaraiko aminareo ihany ny aviako. Ty zany le gratin teo a. Sady mbola mafana ihany kely izy. Eny tsara le ma gratin de fruits de mer azy a. Tsara be. Le sauce tsy matevina fa tena malefaka tsara. Dia eny tsara le iodé be le sauce. Tena tsara. Conseilleko anareo ty recommandeko tena marina. Tsara be a. Dia andramako amin'izay ty biryani au poulet. Hitanareo sady ny décoration sady généreux be le plat. Dia vary a misy akoho, misy viande de poulet. Ty zany a pâte blanche nendasina crème d'ange. Dia nendasina le izy a dia manome texture croquant le plat. Dia andramantsika le biryani. Vary moa zany ty a plat indien izy ty. Efa hitantsika ihany iny a tato amin'izao andramana. C'est un plat indien. Ty zany a ny variko. Ao a. Riz sauté a. Que misy épices indien. Ohatra le épices indien, riz sauté misy le épices indien reny a. Masala, cumin sy ohatran'ny hoe mélange amin'ny épices indien. Dia subtil tsara le mélange, tsy écœurant zany. Dia sauté amin'ny tomate, amin'ny voatabia. Dia tsara be le izy. Dia tsy dia masika, misy ohatran'ny sikany kely en fin de bouche fa tsy dia masika be. Dia ty ny sauce-n'ilay poulet mandramako mitokana aloha. Hitantsika ao anatin'ilay goût-n'ilay vary ny sauce-n'ilay poulet araka amin'ilay épices indien tena tsara be. Dia mandramako kely ty akoho ty. Dégustation na poulet. Ty zany le hoe poulet sauce. Poulet sauce.
ty a antsika miaraka daholo izy rehetrarehetra inona ianareo manasa misy épice na subtile tsara ny cuisson le vary tena tsara be ohatrany hoe riz cantonné fa indien dia tena tsara be ty plat ty matsiro tsara ho anareo ty goût somary indien dia tena mafilitra hofaranantsika amin'ny dessert arak'izay itiavako azy ny crêpe au chocolat no andramantsika androany za tena ty dessert na ty crêpe anao en dessert anao en salé dia ho andramako ty ho anareo andramantsika aloha le chocolat sucré andrama kely ty aloha chocolat kely ny chocolat izy dia ho tapatsika am'izay ny chocolat le izy dia le chocolat aloha zany teneko anareo teo ohatran'le chocolat vidina le industrie reny dia ty zany le chocolat ao anatiny ho déguste kely ohatran'le chocolat tsy verany ihany ao anatiny fa coulant kokoa le ao anatiny donc misy technicité ihany ao anatin'le izy satria texture anankiroa dia ho andramako ty pâte à crêpe kosa aloha tena moelle be eny hoe misy beurre le pâte à crêpe donc ao anatin'le pâte à crêpe tena tsy ohatrany hoe tsy mihinana crêpe ianao tsy matevina mihitsy fa tsara be par rapport amin'le crêpe beurre le tsara le gustatif anandrany ty vanille ok tia tiens comment ça se passe ahoana fa inondria anazy ty vanille le izy chocolat tiandry be ateneny mafy ary zay le izy chocolat dia tiako be ay tsara zany dia tiandry crêpe ohatran'ny papa zany ty crêpe ok dia zay no dégustation tato amin'ny baby food ety Antarandolo eo ampitany station Total andao leka andramana ty Fianarantsoa leka isika olombelo tsy aizy ao andoha miovaova rakaraky ny any am-posy misy mody mampalahelo misy mody mafana foa fa tsy nialanao anabero mpanodina kozy tiako rehefa matoky ny zavatra ataoko mitovy fijery teo foana izy na mafy ny atake tsy namela ireka o yawe yanatsimo afa miomana soa hoavengatakana ho amin'olobe tsy maintsy miaraka aminao zamode dia zay ny aventurenay tato amin'ny baby food aty Antarandolo Fianarantsoa dia aza misaraka aminay hatrany dia indesy family fiarahantsika maneny noty zao tsika dia hiditra amin'noty cadre tao amin'ny baby food baby food ve sa baby food baby food ohatran'le baby eo Antarandolo any Fianarantsoa hatrany no misy azy ny noty cadre tao amin'ny baby food dia omenay 7/10 7/10 izy aloha zany le cadre malalaka be sokatra tsara le restaurant tsara be misy nuance de couleur zany ohatra mirehadrehatra ohatry ny arinan'io misy couleur bleu violet mahafinaritra be dia akoatran'izay koa le cadre zany somary moderne par rapport an'le hoe toerana tsara karaky ny hoe ny Fianarantsoa mety hafa ny aperçu anareo fa efa mivoatra be mihitsy ny any sady tsy tsotra zany izy nefa madio fa tsy maintsy misy fa misy angambany sosokevitra kely fotsiny hoe mba hatsaraina le devanture le resto satria mila rénovation tsy attrayon tsara amizay hita tsara hoe io baby food ny ao anatiny tonga dia tsara be ohatrany jeune be dia ny amin'ny devant ohatrany efa somary efa elaela kely zay dia zay
Saodraitsika dia tramonao service. Ny notre service tao amin'ny baby food zany dia 7,5 sur 10. 7,5 sur 10 nomenay an'zareo fa maninona arany ho anahy aloha zany tena hitako hoe serviable ihany sa ahoana izy indri serviable tsara zareo mandray tsara izy sady azo lazaina hoe rapide ihany le service akoatran'le plat anankiray somary elaela satria somary spécialité possible mola kely tao fotsiny zany nisy commandinay anankiray zay adininy dia fa iny moa zany mpahazo matetika ny serveur sy ny serveuse avy amin'ny servir dia zay fotsiny zany fa ny akoatran'izay mahafinaritra mitsikitsiky tsara zareo manontany nanahoana tsara be dia tenenay hoe manao tsara naty sao ndray tsika dia hiditra aminao ty sakafo tao amin'ny baby food fianaratsoa dia ny naoty sakafo zany dia nomenay 8 sur 10 8 sur 10 le sakafo ao zany tena cuisine du monde misy variété-na sakafo be dia be hatramin'ny sakafo karana frantsay raha ohatra ny hoe mozika le izy dia variété zany hoe hitanareo karazana mozika metsiketsika soloa sy mpandiany dia inona zany coup de cœur litao ninahy zany coup de cœur tao les gratins de fruits de mer satria tena tsy napoziko mihitsy ny hoe atsiaro zany eno zany tsirona vrai gratin de fruits de mer zany ako sady zay vao tonga mihitsy dia tao nihinana voalohany dia tena tiako be le izy onany zany hoe malefaka be moelleux be le crème ao anatin'le gratin dia tena emy be mihitsy le fruits de mer ao anatiny feno misy ina moa misy crevette tao anatiny misy calmar misy zavatra be da be dia tiako be d'accord ny nandray ny coup de cœur tao amin'ny baby food dia le paella valencienne somary elaina ny préparation zareo tamin'le izy fa nivoaka aveo le izy tena tsara satria épice nisy épice équilibre de goût tena parfait iny le misy cheveux d'ange le tomboniny misaotra'le vary miloko menamena iny zay misy bémol kely angamba zay iraisanay sara teo amin'ny assaisonnement zany accompagnement zafady mila retravailler kely satria somary gustativement izy somary tsy ampy somary tsy ampy goût kely moa le texture an'le izy mila verina jerena kely mihitsy plutôt zany any amin'le qualité ana beurre sy ohatr' zany iny no tsara verina jerena fa tsisy an'izay tsara be daholo zay merci dia zay ny aventure anay amin'ny baby food toerana nafinaritra dia manasa anareo rehefa mandala fianatsoa mba hitetenireny toerana andalovanay reny kopatanana ho an'ny nantenaina amin'ny vady zay nanoronay ny toerano satria moa zany zay nandalo ihany dia izy nanondreo tsara be fa mandehanao dia tany zay dia tsara tokoa l izy dia zarainay anareo dia raiso zay tsara fa zay moa zany ma hoe critique gastronomique anasdina tena ampitiavana be no izaranay ie dia mbola manasa anareo hatrany misaotra anareo abone rehetrarehetra tsy mahafoy anay manaraka anay hatramin'izao ka hatramin'izay dia mbola voninany anomeny tsara foany zay dia misaotra anareo manaraka anay amin'ny Instagram YouTube dia Facebook dia bientôt manasa anareo koa hijery ny TikTok des essais bisous.